Nahitana fiakarana ny sorabola hoento mamokatra anatiny na programme d'investissement public ho an'ny antemeram-pirenena raha ny voarakitra ao amin'ny volavolan-dalàna mifeny fitantanam-bolam-panjakana 524 tafakatra ho 40 lavitrisa ariary zany amin'ny taona ho avy raha toka 720 tapitrisa ariary zany tamin'ity taona 424 ity ny 9 novambra izao nodiniany eo anivon'ny antemeram-pirenena ity volavolan-dalàna ity raha ny Tetiandro voavaritra. Manam-pikasana ampiakatra ny abalaina amin'ny entina fandrehatra sy ny fitaovana ampiasaina amin'izany ny fanjakana raha ny voarakitra amin'ny volavolan-dalàna mifeny fitantanam-bolam-panjakana 524 dia hisondrotra ho 10 isanjato ny tahan'ny TVA alaina amin'ireto akory ireto raha toka 5 isanjato nanomboka ny taona 2024 anisan'ny fepetraka sain'ny fitondram-panjakana ho raisiny ity fanitsiny ity mba hampiakarana ny vola miditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Tsy nitsitsy fitenenan'ireo eveka katolika eto Madagasikara tao amin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo manoloana ireo olona menjady amin'ny vahoaka malagasy sy ny raharaham-pirenena ankehitriny voaresaka tao avokoa na ny olona ny famatsiana jiro sy rano na ny tsy fandriam-pahalemana na ny fanabeazana izay nambaran'izy ireo fa mikorosofahana mitotonga natanteraka ny fiainan'ny vahoaka tapidalaka leny vahoaka madinika ho ireo eveka katolika miantso ny mpitondra izy ireo mba hamme fahafahana ny vahoaka malagasy hisitraka ireo filana fototra sy filana andavanandro. No mariana tao amin'ny Novotel Akorondrano Androany Zoma ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny kabinet Madagasikara nisy ny fampirantiana trano eva ireo fitaovana fampiasa amin'ny kabinet moderna sy ny fitaovam-pidiovana amin'ny fanandrify amin'izany izany lohahevitra nosafidiana tamin'ity taona ity no hoe fampiasana kabinet maharitra sy ara-pahasalamana mitondra filaminana tonga nanatrika izany moa ny ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana Lalaina Andriana Melasoa. I Gilles Hugon mpanazatra mpanampy ao amin'ny Barea no handray vonjimaika ny toeran'ny mpanazatra amin'ny lalao iona Madagasikara sy ny Comore ny alatsinainy izao raha nambaran'ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra Alfred Randriamanampisoa fepetra ny raisina izay tao aorian'ny fametraha-pialana ny Romuald Rakotondrabe no ny faharesen'ny Barea omaly alakamisy nanoloana ny Tunisia izany efa voaray raha teo ny taratasy fametraha-pialana ity mpanazatra Barea ity raha ny tatsitrina avy eo amin'ny delegasiona any Afrika Atsimo.